Amin'ity vidéo ty dia te-hiteny anao hoe tsy ChatGPT irery ny ohatran'ny ny ChatGPT. Mazàna an'izany ary nefa dia te-hiteny aho aloha hoe be dia be mandefa message aty amiko hoe ahoana ny fidirana amin'ilay ChatGPT, ahoana ny fidirana amin'ilay ChatGPT. Ny fidirana amin'ilay izy amin'ny fanoratana amin'ny navigateur-nao hoe chatgpt.com. Raha ohatra ka tsy hitanao izay fomba hanoratana eto na hoe amin'ny telefaony ianao dia afaka manoratra fotsiny ianao, manoratra tabo vaovao amin'ny telefaoninanao hoe ChatGPT. Dia afaka manao entrée ianao dia avy eo misy lien mankany dia azonao sokafana iny lien iny. Misy zava-baovao ato amin'ny ChatGPT. Voalohany, hitantsika eto misy an'ity hoe attach file ity, afaka mi-attacher fichier ianao. Raha ity dia avy amin'ny alalan'ny Google Drive, raha ity dia avy amin'ny OneDrive. Samy ity fitoerana fichier any Google, any Microsoft. Dia ity upload from my computer ity na avy amin'ilay telefaony na hoe avy amin'ilay telefaony ianao dia te hampiditra fichier mankany amin'ilay ChatGPT. Inona no mety ho asan'izany? Afaka mandefa sary ao ianao dia anontanianao anazy mombamomba ilay sary. Afaka mandefa fichier Excel ao ianao dia anontanianao anazy. Afaka mandefa PDF ao ianao dia asianao résumé. Be dia be. Raha misy amin'izany tianareo avelabelariko na zaraiko dia ataovy anaty commentaire dia afaka jerentsika hoe aiza ka hatraiza ny vitany. Dia tsy ChatGPT irery koa mahavita an'izany fa mbola jerentsika rehefa avy eo hoe iza avokoa. Dia lasa misy an'ity hoe outil ity, afaka mi-générer, mamorona sary amin'ny alalan'ny ChatGPT, amin'ny alalan'ity hoe picture ity, use DALL-E. DALL-E zany ohatran'ny famoronana sarin'ny Microsoft zany raha tsy diso aho. Efa any OpenAI mihitsy zany hatramin'ny voalohany ka. Dia ity search ity afaka sady manao recherche any internet izy, tsy ohatran'ny taloha hoe voafetra hatreo amin'ny 2021 izy iny, ilay fahalalany. Fa amin'izao izy rehefa activenao hoe search dia sady manao recherche any internet izy, mandritra anao miresaka no sady mamoaka ny intelligence artificielle anazy. Dia ity hoe Canva eto ity afaka manampy anao manoratra code izy. Izaho izao manoratra code be dia be fa izaho moa tsy eto amin'ny ampiny manoratra code fa ny tena manampy anahy ho hitantsika hoe misy anankiray izay manampy anahy manoratra code dia hafa koa ny anahy no miasa aty anaty VS Code izay fanoratako code. Dia misy an'ity hoe GitHub Copilot ity, iny no ampiasaiko indrindra rehefa manoratra code. Dia raha mbola tsy fantatrao koa dia misy mémoire ilay ChatGPT, izany hoe tadidiny ny conversation na anananao taminy rehetrarehetra. Dia afaka miresaka momba an'izay ianao. Dia eto ambany eto koa izao misy karazana prompt zany. Ilay hoe prompt ohatran'ny hoe indraindray sous-estimentsika aty aoriana satria ny fanontaniana apetrakintsika ny ankamaroany tena simple be. Fa raha tena te hi-exploiter intelligence artificielle dia manana fanontaniana mazava tsara dia mankany amin'ny direction tianao hananana. Ataovy ohatran'ny hoe mibaiko olona mihitsy izany ianao dia miaraka amin'ny créativité anao dia afaka mahazo ny résultat tianao hananana. Tokony ho lavalava izany ny prompt-ntsika raha ohatra ka misy tanjona manokana tiantsika hananana. Dia afa-tsy izay koa ho an'izay mbola tsy nahita, efa misy mise à jour koa ny application mobile an'ny ChatGPT dia lasa afaka sady miresaka amin'ilay application. Eny na eto ary moa izany dia efa afaka manao an'izay. Dia raha activé koa hatriny iny hoe miresaka iny dia afaka miresaka aminazy aho zao. Fa tsy démonstration an'izay loatra ity vidéo ity fa fampisehoana antsika fotsiny hoe misy an'izany. Manaraka afaka avelabelantsika. Ny hafa ohatran'ny ChatGPT nefany raha en terme na recherche amin'ny internet zany mahomby be, mihoatra lavitra ny ChatGPT dia i Perplexity. Hitantsika eo amin'ny perplexity.ai. Dia veriko ihany rehefa manonona zavatra ohatran'ireny izany ohatry hoe fanampiana antsika rehetra be dia be ny mbola tsy mahafantatra ohatry ny ahoana ny fidirana amin'izany
Fa ho antsika mbola tsy mahafantatra de rehefa miteny ohatra tsika hoe jereo ao amin'ny perplexity de manoratra eo amin'ny Google fotsiny ianao hoe perplexity de avy eo eto moa zao le izy tonga de lien voalohany mipoitra eto fa indraindray le izy tsy lien voalohany mipoitra ao anaty résultat fa mila mianatra mamaky an'le URL tsika le misy hoe www point zao https point zao de ny ahitantsika hoe perplexity point AI le izy eto ity de rehefa tafiditra any tsika de mahita zavatra ohatrany amin'ny ChatGPT ihany de hitantsika ato koa hoe afaka mi-attacher fichier tsika de perplexity zany efficace kokoa amin'izao fotoana izao noho i ChatGPT amin'ny resaka recherche any internet de afaka miresaka aminy de manontany anazy hoe zay zavatra notaninao anazy eo zany raha taloha zany manao recherche Google tena hoe avy amina listana blog fotsiny na hoe article mahakasika le zavatra tadiavinao de zao ianao afaka mahazo an'le sady voavaly ohatra hoe miteny ianao hoe raha reto avy ny ingrédients-na sakafo ananako de inona avy no mety recette vita an'izany atao isan'ny zavatra sarotra ihany zany teo aloha satria tsy misy manana titre na article ohatran'le eritreretin'ny sainao fa zao efa afaka misy an'izay de be dia be ny karazana problème ny ampahan'ny zavatra rehetrarehetra raha ny tena marina de zay iny perplexity point AI misy koa ny find PHIND averiko ihany PHIND point com PHIND point com de find indray mirona kokoa izy mankany amin'ny resaka code de afaka batainao makeo ny code-nao de afaka anontanianao anazy hoe inona no tsy mety amin'ity raha ny tena marina tsy de nampiasa find loatra tato ho ato satria efa niresahako antsika hoe za mampiasa VS Code de misy copilote ao anatiny find misy an'ireto karazana modèle reto afaka ampiasaina de ity eto ity zany ohatrany hoe misy envoie-na recherche an'le query anao ve de ity afaka mi-upload sary ianao de afaka manao recherche ny internet izy na tsy manao recherche ny internet arakarak'izay zavatra alefanao anazy eo de find koa azontsika ampiasaina manarak'izay caractère point AI na AI caractère point AI de ity koa zao misy ohatra hoe create le zavatra atao caractère point AI de le olona manome rôle an'le intelligence artificielle ChatGPT zao fantatsika hoe ChatGPT de ChatGPT de afaka miresaka fotsiny izy rehefa manontany ianao de mamaly izy rehefa avy eo fa amin'ny caractère AI afaka teneninao izy hoe izy ohatra zao hoe ity hoe AI critique ity zao de ity zao miteny hoe this AI will comment on the sentences you write de ny dikan'izay zany hoe raha ohatra ianao ka manoratra eto ohatra hoe ianao zany manoratra mety hoe manao rédaction ianao de ity AI ity hicritiquer an'le zavatra nosoratanao de eto izy manamafy hoe I'm especially good at judging novels and characters zany hoe raha ohatra ianao ka manoratra zany de manoratra roman ianao manoratra novelle ianao de manoratra personnage ianao ao anatin'le izy de afaka miteny izy hoe ohatra hoe hitako inconsistant ny personnalité an'ity olona ity tamin'ity chapitre ity par rapport amin'ity chapitre ity de raha zay zavatra ataon'izay zany zao de au lieu de mamorona ny prompt anao manokana mba ahafahanao manampy anao raha ohatra ianao ka manoratra ohatrany hoe miverifier zavatra ohatran'izay zay tena important be ohatra ny anatina tantara hoe consistance an'le le plot le structure an'le tantara le personnage ao anatin'le tantara de raha tokony ianao manao hoe
Ho an'ny zavatra soratako eto ambany eto de jereo hoe misy inconsistance ve, misy zavatra very ve, misy zavatra tsy ilaina ve, misy zavatra de plus ve, misy zavatra tsy ampy ve? De zay vao manoratra le zavatra rehetrarehetra de afaka mamorona karaktera ianao amin'iny zavatra iny de rehefa mamorona karaktera ianao de tonga de kôlenao eo amin'eo fotsiny zay zavatra tianao jerena. De rehefa kôlenao eo amin'eo de tonga de manao ny asany izy araka ny antenainao anazy. De misy karaktera be dia be afaka recherchena avy eto de ianao koa afaka mamorona an'iny ao. De misy hoe create voice koa ity mbola misy be dia be koa ny amin'izay afaka mamorona feo avy amin'ny alalan'le IA tsika de mi-télécharger MP3 an'iny feo iny be dia be amin'izao no tena hoe mi-exploiter be an'izay zavatra izay raha mijery vidéo tsika na any anaty Facebook any na any anaty YouTube any de be dia be ny vidéo de feona IA no miasa ao anatin'ilay izy ary efa tena nandeha be izay ho an'ny olona rehetrarehetra nampiasa an'izay. Izay zavatra raha ohatra ka misy zavatra mahaliana anao ka sady mahaliana anahy de anasa aloha raha misy zavatra mahaliana anao de ataovy anaty commentaire, raha mahaliana anahy de hanaovako vidéo, raha tsy mahaliana anahy moa de avelako any fa hein fa mba hitantsika eo de misy hevitra hifanankalozana eo ambany eo hein de be dia be raha tianao hanao vidéo momba an'ity koa tsika za koa zao liana hoe ohatry ny ahoana daholo ny michaty amin'ireo karaktera be dia be ireo ataovy anaty commentaire. Manarak'izay grok fidirana amin'ny grok dia amin'ny alalan'ny fidirana amin'ny x.com na Twitter taloha. Raha ny tokony ho izy raha manoratra hoe X eto de tonga de makany amin'ny X le izy tamin'ny taloha ihany zany sisa angamba ny X ny hoe hafahafa fa satria rehefa nividian'i Elon Musk Twitter de mety hoe milalao matematika be ve izy sa tsy haiko fa navadiny hoe X ny anarany x.com de rehefa sokafana le x.com de mbola en tant que Twitter iny ny hitantsika ao, mbola en tant que x.com zany atao hoe réseaux sociaux izy de misy tab eto antsoina hoe grok amin'le application mobile koa tonga de misy hoe grok amin'le etsy ambany etsy de avy eo ao anatin'iny hitantsika koa tonga de misy fafana mi-attacher fichier tonga de avy amin'ny ordinaterantsika afaka mi-générer sary koa grok de afaka manoratra ianao de miresaka amin'ny grok de ohatran'le rehetrarehetra teo ihany de iny zao misy hoe search misy hoe afaka mi-analyser PDF afaka ohatrohatry ny tarehy amin'ny ChatGPT tarehy ihany ohatry hoe amin'ny alalan'ny ianao mampiasa an'le izy no ahafahanao mahita hoe ianao moa zany tena mahasamihafa an'le izy fa grok sy ChatGPT aloha zavatra anankiray isan'ny tena mahasamihafa anazy voalohany indrindra aloha samihafa mihitsy le modèle miasa ao ambadik'le izy de faharoa koa samy manana fierehana politika ho an'izay liana amin'izay afaka manadihady misimisy kokoa amin'izay de soraty amin'ny grok eo zay irian'ny fonao de ho avoaka n'izay fantany. Manarak'izay Claude izay ho anahy manokana manana toerana isan'ny avo indrindra amin'ireo rehetrarehetra ireo. Izaho moa olona manoratra code de Claude isan'ny anankiray afaka tonga de tena hoe manampy be. Izaho zao ohatra afaka manao hoe create profile page for artist in a modern way with Tailwind and React add muted colors and good spacing ohatra zany zay ohatra zany zavatra resahako amin'ny Claude de ny zavatra ho ataon'ny Claude de ohatrohatry ny zavatra ataon'ny sasany ihany fa jerentsika ny zavatra ataon'ny Claude eto tonga izy de mamorona an'le
le zavatra tadiaviko miaraka amin'le code tiako soratana. Ho anahy aloha zany raha ohatra hoe hamorona zavatra ohatran'io aho zany a, de tsy miainga départ à zéro fa miainga départ amin'ny zavatra efa inspiré. De teo zao hitantsika hoe multicolore sy ny sisa de etontsika eto mahita anazy. Raha ohatra zany ka misy pagina profil ohatran'ity ilaiko amboarina de tonga de miainga amin'ny zavatra ohatran'izao de izaho zao mijery an'ity de hoe raha hoe nanomboka nanoratra avy amin'ny tsy misy ve izaho de nahavita ohatran'izao ho anahy manokana non, tsy nahavita. De tonga de asehony antsika eto le preview e. Zay ary tsy niresahako akory nefa hitantsika eto izy izao. Ity le code ohatr'izao ny paoziny. Afaka tonga de eo ianao de midriry hoe ay mety angamba izany na hoe ohatr'izao angamba izany. Afaka amin'ny resaka code aloha zany Claude tafakatra ambonimbony kokoa. De zavatra ao anatin'izay ary rehefa mampiasa GitHub Copilot izaho manokana de Claude Sonnet ihany no ampiasaina rehefa mijery an'le code. Ny fampiasana an'ity eto ity moa zany de ahafahanao raha ohatra ka mampiasa an'ity hoe edit ity de afaka tonga de miteny avy ato hoe le bouton an'le zavatra eto mba avadio an'izao, na hoe misy texte mba corrige eo kely, na hoe misy zay ny zavatra rehefa manao changement fotsiny de zavatra anankiray mipetraka foana ho anahy manokana de hoe izaho tsy manaiky changement avy amin'ilay application raha ohatra hoe ho ana code manokana ka tsy azoko le izy. Fa raha misy zavatra tiako atao de ianarako aloha de avy eo miezaky ny hoe ay izahay manao anazy. Rehefa voafehiko le izy afaka mampiasa AI de avy eo tonga de hitako ay izao no ataon'ity zavatra ity de manafaingana an'le asako le izy fa tsy hoe avy eo indray ianao indray marary andoha hoe inona ary ity zavatra nosoratan'le izy ity nefa sao de mandeha ary io sao de mandeha. Tsy izay ka, tsy izay le fiainana zany. Azo mianatra fiainana tampoka ihany tsika. Zay ny cloud zay. Anankiray farany ho an'ny génération ana image satria Midjourney tonga de mandoha vola zay vao afaka mampiasa an'le izy fa Leonardo point AI de tsy mandoha vola zay vao mampiasa an'le izy. De le Leonardo koa mifantoka be amin'ny resaka génération ana image artistique. Fa zao zany tsika mahita hoe misy outil ohatra ny Leonardo point AI de vao miditra eto moa tsika de hitantsika misy listana sary be dia be nigénéren'olona tam'le izy reo hitantsika eo reo. De tena misy karazany mihitsy de raha ohatra ianao ka te hamorona sary manana style mitovitovy amin'ny sary hitanao eo de afaka hoe sokafanao le sary de vakianao le prompt nigénérena an'le izy. Vao eo tsika ny resaka prompt atao lavalava de anjarantsika ny mieritreritra zany zao avy eto zao mahita an'io tsika de hoe aiza ho aiza amin'io prompt io zany zao no tsy tanteraka ao anatin'ity sary ity. Radiant goddess named zao izy tsy hitantsika eo moa zany zao ny anarany fa zay le concept hoe goddess le izy mety hoe efa manana an'izay concept zay le génération ana image avy amin'ny ara rehetrarehetra efa nitehiriziny tany. Flawless standing gracefully amidst the golden dawn. Zany dawn zany aube, zany hoe vao miakatra amin'ny masoandro de mijoro gracefully dans la grâce miaraka amin'ny aube, zany hoe miakatra amin'ny masoandro de izy mijoro. De hoe her long flowing hair shines like cascade of pure gold. Ny volony de mamiratra ohatran'ny volamena kaskady de tsy haiko hoe hitantsika eto ve zay ataoko hoe hitakitatsika ihany angamba zay. De ohatran'izay de zay zavatra rehetrarehetra tianao ho hita sisy eo zany de soratanao daholo. De be mihitsy ary ny tipana art rehetrarehetra na sary photoréaliste na sarina zavatra amin'ny natiora na style ana sary de afaka mampiasa ny Leonardo point AI tsika amin'iny. Misy an'ity hoe crédit ity le izy ho anahy no nampiasako an'io hitako hoe raha ohatra aloha zany ka hitanao hoe zavatra azahoanao vola ny zavatra
ampiasanao intelligence artificielle dia rariny ianao raha mandoha vola amin'ilay izy. Fa ny ankamaroan'ny zavatra niresantsika teo izao an, misy limitiny hoe hatreto ny ampiasanao anazy. Fa raha ho an'olon-tsotra koa nefany an, dia misy limitiny hoe ny ilanao anazy. Raha mila anazy mihoatra an'izay ianao dia izaho mieritreritra hoe tokony mampidi-bola ho anao izy matoa ianao mila anazy mihoatra an'ilay izy. Zay. Dia raha mampidi-bola ho anao izy dia ilay vola ampiasainao avereno mankany amin'ilay outil fa izay. Misy zavatra miasa fa tsy hoe miforona avy eny amin'ny rivotra fotsiny ilay zavatra ilaintsika rehetrarehetra ireny. Dia izay ny videontsika androany an. Mino aho fa afaka nampahalala zavatra vitsivitsy anao aho. Be dia be koa nefa mety mbola tsy fantatro ho an'ireo izay namana mahafinaritra be mahafantatra. Dia ho an'ny application na site-na intelligence artificielle fantatrao an, dia mba sorateo anaty commentaire ao an, ampio lien dia ampio hoe izao ny ataon'ity an. Dia tena mankasitraka anareo ny communauté ny tsika namana rehetra moa izay hoe tsika malagasy no tena isan'ny ampian'ity outil ireny outil ireny voalohany satria afaka hoe miainga avy amin'ny tsy misy tsika dia misy mpampianatra, misy zavatra be dia be izany an, accessible be mihitsy. Dia hoy izy hoe izao exploitena arak'izay tratra ilay izy. Ho anahy aloha izany raha ohatra ianao ka mpianatra dia ampiasao ilay izy mba hianarana fa tsy ampiasaina ilay izy mba handinganana fahalalana. Dia izay ity video ity fa dia mirary soa antsika rehetra.